ity amin'ity ary dia ho atolotra ho anareo ilay novelasy filipiana nampitondraina ny lohateny hoe De Cœur izay andeha ao amin'ny Gasy Star ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Itoy izany ao amin'ny Op TV amin'ny 7h07 miaraka amin'ilay andian-tantara novelasy thaïlandaise adika amin'ny teny malagasy hatrany nampitondraina ny lohateny hoe Onjam-piainana. Izany rehetra izany moa dia ny alatsinainy hatramin'ny zoma hatrany ary misy ny famerenana ny sabotsy sy ny alahady tapakandro maraina sy ny tapakandro hariva dia afaka mijery novelasy hatrany ny mpankafy. Tsy diso anjara ihany koa nefa ireo mpankafy ny fanatanjahantena satria dia ho tantaraina mivantana antsika ihany koa ao amin'ny Gasy Star ireo lalao malaza ny Bundesliga sy ny Rochen Saudi League isaky ny farany herinandro izay anasana ianareo moa anaraka ny fandaharan-dalao ao amin'ny page Facebook ny Star Times. Tsy diso anjara ihany koa nefa ireo mpankafy ny baolina lavalava na ny rugby satria dia hivantana hatrany ao amin'ny Gasy Star ireo lalao ny Coupe de Madagascar amin'ny sokajy lehilahy manomboka ny 24 ny volana novambra izao. Ho an'ireo mpankafy ny série indienne dia tonga eto amin'ny Star Times ny chaîne vaovao antsoina hoe Passion Bollywood. Raha antenne raha ataonao ampiasainao dia chaîne 502, raha toa kosa ka antenne satellite dia chaîne 621 no ahitana azy. Azonao jifaina manomboka amin'ny 5:00 alina sy 5:04 alina izany. Izany tolotra rehetrarehetra izany anefa dia mbola nampianay an'ilay promotion de Noël na ny promotion réabonnement hatrany. Raha toa ka efa ao anatin'ny bouquet basique na smart izany hoe ilay 5:00 alina ka manampy 5:00 na ihany koa hoe 3 alina ariary no alohan'ny mpanjifa dia afaka isitraka ny bouquet classique super na ireo chaîne rehetra ao anatin'ny bouquet 5:00 sy 4 alina ariary. Raha toa kosa ka efa ao anatin'ny bouquet classique na super izany hoe 5:00 sy 4 alina ariary ka manao réabonnement voavolana aloha miaraka ilay réabonnement dia mahazo 10 andro maimaimpoana fanampiny. Ny Star Times moa dia miezaka manolotra ny tsara hatrany ho an'ny mpankafy sy ny mpanjifa ary mbola manana ihany koa ireo fandaharana marobe, fandaharana international azonao jerena ao amin'ireo karazana chaîne marobe an'ny Star Times.